Toboko lasy toboko vavy tafaraka eto indrayntsika ao anatin'ity fotoana ny fampahalalam-baovao ity manaritra ny arabo mapiraritso ary dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny fiaonan'ireo tompona orinasa an-tserasera tamin'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Rajaonary Mampianana nazaonakony ary dia ho taterina amintsika ny andinindininy eo ihany koa ny tetikadin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fanatanterahana ny politika amin'ny fametrahana toeram-ponenana mirindra ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena avokoa izany rehetrarehetra izany ary ny sehatra sosialy dia hoentina aminao ny akon'izany hatramin'izao tsy mbola mirindra ny raharam-pirenena eto Madagasikara amin'ny ankapobeny io no antom-pisian'ilay fivoriana iantsona ny hevelona rehetra eto amin'ny firenena andravonana ny lesoka ary ihany koa ampandrosoana ny firenena ny tanjon'izany hatreto aloha tsy mbola misy ny daty mazava voafaritra anatanterahana io fiaonam-be io. Feo mandeha dia ny 14 oktobra no anatotosana ny fivoriam-be anasan'ny fitondrana ny herively eto amin'ny firenena arahina fanasonovana fanekena momba ny fitantanana amin'ny firenena fiaonana izay hijerena momba ny fanarenana amin'ny firenena ary momba ny rafi-panjakana ao anatin'izany ny fanovana mikambana ao anatin'ny gouvernemanta hatreto anefa dia mbola tsy ofisialy ny anatanterahana azy io ary milaza ihany koa mpanao politika fa mbola tsy nahavoaray fanasana. Na dia izany ary dia mihevitra Andriamatoa Laurent Ramarsan avy amin'ny MMM fa tokony amin'ny fotoana niangan'ny fitondrana Rajaonary Mampianana no misy ny fankakevitra amin'ny hery politika. Izany convention izany tamin'ny fotoana niangan'ilay fitondrana tokony nisy raha isy fa eo amin'ilay fakanan'ilay fahefana aloha izany hoe mifanaraka ireo hery izay afaka miaraka mifanaraka amin'inona moa izany mifanaraka anatrany misy programme ambonana ohatra hoe programme commun de gouvernement na programme économique zay ny fanarahana dia hoe raha manatanteraka rehefa avy eo arakarak'izay fanasana ka ity efa mazava be ilay izy efa mazava satria efa iny zany ny filohan'ny repoblika misy hery nanoana azy tao reny hery manoana azy reny zany tokony hitantaratra ao anatin'ny fitondrana manana programme izy mety natena renivoaka tokony ataony zany raha fijery azy taorinan'izay rehefa mipetraka eo amin'ny fitondrana izy ka mahatsapa izy hoe tsy vitanay rery ty dia manontany izy amin'ireo le hery zay veriny fa songadina tamin'ireny fividianana ireny hoe ty le retsy ny programme tiako mitanterahana dia ahoana azo misy azonareo ampidirana ve ohatrohatrany fitsehitra zany dia avy eo dia hoe ndao raha manatanteraka dikan'izay zany dia hoe miditra anatin'ny gouvernemanta ireo hery isan-karazany zay ny tokony ho izy ny fijerika azy fa ity zany zao sahiraka-hevitra be anotaninareo amin'le hoe iny ty amin'ny 14 octobre ty 14 octobre moa fahalalako azy 14 octobre dia fetin'ny tsingerin-taonan'ny fankalazanan'ny na repoblika ny Madagasikara hatreo zany koa tsy midika hoe raha isy ny fiantsona na fanasana avy amin'ireo mpano politika na avy amin'ny fanjakana tara-panjakana hoe tsy hohanina mbola 8 eo zay alina ina nefa natao amin'izany fa raha izay le resaka tiako hoe ohatrany tsy dia mety loatra ho an'ny olona eo fitara-panjakana zay valany bahoaka ndrindrindra ty ny tena zava-dehibe ndrindrindrina efa mazava be amin'izao fotoana izao le firafitry ny antsoina hoe hery politika eto Madagasikara tao aoriana ny reny fividianana indrona andeha reny